Efa misy fahasimbany ny lapan'Iavoloha ao Ambohitsorohitra ka ilaina ny fanatsarana izany. Hoy ny mpiara-miasa akaiky amin'ny filoham-pirenena tsy mbola natomboka akory ny asa ho fanamboarana fa fitsidihana fotsiny ihany no natao. Tsy maintsy isy ny fanamboarana ny lapan'Iavoloha sy Ambohitsorohitra raha lalina ny fanazavana nentin'Andriamatoa Jobarson Randrenavony mpiara-miasa akaiky ny filoham-pirenena vaovao. Efa nisy ny fijerena ny laparoa izay nataon'ny filoham-pirenena vaovao Rajonary mampianina ary anisan'ny tsikaritra ho ny mpiara-miasa aminy ny fisian'ny fahasimbana maro. Oui, efa nanao an'izao tamin'ny maly nanao constat de lieu fotsiny. Dia ina valin'izay? Eny ka misy zavatra be dia be mbola hoe misy amboarina zany bien mazava loatra fa misy tsy maintsy misy amboarina misy atsaraina kely. Fa mbola tsy nijery fotsiny moa niaraka tamin'ny président maly sa fakimaly moa niaraka tamin'ny président zay dia nijery taty dia nijery tany Avoloha dia tany Ambohitsorohitra dia mahita hoe misy zavatra mbola tokony amboarina ohatran'ny zavatra rehetrarehetra manao passation natomboka anao dia hitanao fa misy automobile mbola misy tokony amboarina kely satria efa niasa ilay izy dia ohatran'izany koa ny tao Ambohitsorohitra misy amboarina be mihitsy fa tsy hoe kely akory na ny aty Avoloha zany na any Ambohitsorohitra. Raha ny Ambohitsorohitra manokana dia misy amin'ireo tompon'andraikitra tao amin'ny fiadidiana tetezamita no efa niala tamin'ny profesany ary efa namerina amin'ny fiara. Raha piso raika amin'ny 30 janoary ny fehim-potoana farany hamerina amin'ny mpiasa eo anivon'ny fiadidiana tetezamita ny fiara nampiasainy. Marihana fa aorian'ny fitsidihana nataon'ny filoham-pirenena ny Addis Abeba vao hanendry ny staf fiara-iasa aminy ao amin'ny fiadidianan'ny Repoblika ny filoha vaovao.